Akoatra ny raharaha Claudine izay miteraka resabe ankehitriny dia tokony anaovana fanadidina ihany koa ny mikasiky ny fitombon'ny arenan'ireo tompon'andraikitra samihafa nanomboka ny taona 1972 hatramin'izao hoy ny cercle de réflexion des économies de Madagascar na ny CREM. Efa nisy teto amintsika hatr'izay ny kolikoly, ny fanondranana antsokosoko, ny famotsim-bola raha nambarany Paitoekarena mivondrona ao anatin'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahana tetsy amin'ny antenirany varotra sy ny indostria Antaninarenina. Mangataka ireo solotenan'ny CREM mba anaovana fanadihadiana mikasika ny fitombon'ny arena amin'ny fomba tsy dia mazava na ny enrichissement sans cause, ny kolikoly sy ny maro hafa ihany koa. Ireo mpanao politika, olom-boafidy sy ireo tompon'andraiky fanjakana nanomboka ny taona 1970 hatramin'izao. Torak'izany ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'ny fanomezana tsenam-barim-panjakana, ny tompon'andraikitra eo amin'ireo fanadinana samihafa idirana mpiasam-panjakana. Tokony ho tanterahana mialohan'ny isin'ny fampihavana-pirenena izany raha ny voalazan'ireo Paitoekarena ireo. Voalaza fa mila volavolaina tsara arak'izany ny tsirairay. Miaramila tohinina moa ataontsika hitandrony fatripahalia manahatolan'ny olona anana izay filamin-tsaina izay tsara ohatran'iny ahoana ny volavolaina ao anatin'ny afoezaka sy ny voezaka ahafahana manahina an'izay. Mpandraraha tohinina ny volavolaina sy hofanina mba ahafahana manao an'izay. Dia inona amin'izay ny tondrozotra miaraka amin'ny hoe inona ny dinam-piarahamonina erahana manaraka ahafahana miteny hoe zao amin'izay zany ny famokarana tokony atao. Inona ny sehatr'asa tena mila famatsim-bola aingana be ka ahafahan'ny toekarena miarina, ahafahan'ny toekarena manao ny anambokarana aingana be, misy mpiasa be dia be mamokatra ho an'ny malagasy anoranan'ny malagasy vokatra. Inona amin'izay koa ny institution izay ahafahana mamerina ny amin'ilay olona ny amin'ilay fatra izay mamokatra. Fa tsy resaka ristorina fotsiny io na tsy resaka redevance fa inona amin'izay ilay izy. Izay zavatra izay zany zavatra mora kely zany fa tsy mety sarotra. Ho azy ireo dia manana anjara andraikitra avokoa ny rehetra, ny mpamady vola, ny ONG, ny sehatra tsy miankina, ny mpiasam-panjakana, ny antoko politika ary ny